Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 20 volana novambra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mihaino fahasoavany sy ny famindrampony. Aloha indirantsika ny hamofonainan'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay fa mbola mihena ho an'izao tombonandro izao indray fa ny mandrainy fahasoavanao. Misaotra Tompo fa miaro anay tokoa ianao amin'ny loza rehetra. Misaotra ihany koa fa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao. Ko mitenena Tompo fa voniko hiaino anao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe mpanjakan'ny Israely. Alaina amin'ny nomery 4:25 sy ny 5. Manao hoe indreny hatsaran'ilay nao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely io. Tahaka ny lohasaha malalaka, tahaka ny saha no amoron'ny ony, tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehovah, tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano. Amen. Lazaina ny tsara kanto indrindra mety ho hita ao amin'ny zavaboary ny taranaky ny olon'Andriamanitra eto. Mampitahan'ny Israely amin'ny lohasaha lonaka, rakotry ny vokatra izay midorehatra ny mpaminany sy amin'ny saza itondrany loharano tsy mety ritra sy ny hazo alima manitra mamerivero ary ny hazo sedera mijoalajoala. Anisan'ireo kanto sy mifandindra indrindra ity ohatra voatanisa farany ity, voahaja teo amin'ny vahoaka tatsinanana rehetra ny hazo sedera, na taiza toerana nodiavin'ny olona teto ambony tany dia nahitana karazan'io hazo io avokoa. Hatrany amin'ny tendron'ny avaratra ka hatrany ampovoany dia ahitana azy maniry tsara na dia daniny ny ainandro sy ny masoandro sy misetra ny ranomandry azy. Na eny amoron'ny ony na eny amin'ny nivon'ny zava-maniry izay mirobana ary eny amin'ny tany efitra maina sy mangezana azy. Raha maty anefa ny zava-mahiry rehetra voan'ny fanala amin'ny ririnina, izy kosa dia milenodenoka sy maitso ka mihoatra ny hazo hafa rehetra amin'ny tanjany sy ny amin'ny mafiny ary ny ainy izay tena mateza. Izany no antony nandraisana azy ho tandindon'ireo izay miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainany. Voasoratra hoe ny marina hozy izy hisandratra tahaka ny sedera any Libanona. Nataon'Andriamanitra mpanjakan'ny hazo ny sedera. Hoy ny bokin'i Ezekiel manao hoe tsy nahatokana azy ny sedera tao amin'ny sahedera hozy izy. Tsy nahatoraka ny sampany ny hazo kipreso, tsy mba nanana rantsina tahaka ny azy ny hazo platana ary tsy nisy tsara tarehy tahaka azy ny hazo rehetra tamin'ny sahan'Andriamanitra. Mampiseho antsika izany ny fiheverana ambony nataon'Andriamanitra amin'ireo izay manao ny sitrapony ny fitanisanan'ity hazo ity ao amin'ny soratra masina ho mariky ny fanampahana sy ny tadidin'ny olona marina. Nolazain'ny Balama fa ho lehibe sy ho mahery lavitra no hiagaga ny mpanjakan'ny Israely. Izany no anarana nentin'ireo mpanjaka Amalekita izay firenena mahery indrindra tamin'izay fotoana izay. Nolazain'ny mialoha koa fa raha mahatoky ny Israely dia andresy ny fahavalony rehetra. Tsy izy io mpanjakan'ny Israely io fa ny zanak'Andriamanitra izay asandratra ambonin'ny mpanjaka rehetra eto amin'izao tontolo izao ny seza fiandrianany eto tany. Koa dia tsarovy mandrakariva fa tena zava-tsarobidy eo amin'Andriamanitra tokoa ianao. Tsy misy zavatra mety ho asolo azy. Izany indrindra no nandefasany an'i Kristy solovoina ho antsika mba tsy hahavery antsika fa handoavantsika ny fiainana mandrakizay. Tsy misy tambiny izany, tsy voavidym-bola fa dia ny fanekentsika ny Kristy irery ihany no ahafahantsika mandray azy. Koa izany dia aoka hanavao an'izany fa ny loratena ny zavatra efa nekentsika rehetra eo amin'ny Kristy isika isan'andro ka tsy arovantsika fa efa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao zay raha eo fa nomena an'izany toky matanjaka izany amin'ity maraina ity. Misaotra izay mampatsiahy mandrakariva fa lehibe lavitra tokoa kay ny fisianay mihoatra an'ireo izay sarobidy rehetra eto amin'ity tany ity. Ary ninona mety ho zava-misy dia
sarobidy tokoa noho izany ny famonjena zay omenao anay. Koa dia ampitoera ao anatinay Manjakarivo zany tsy ho adinonay fa tsy ary Manjakarivo zay fa olona afaka ary manana ny fahaiza-manao rehetra avy aminao. Tsy tolefika fa hitraka satria ianao fa nanome ny fandresenao anay. Anaran'i Jesosy, amen.